Farine, influencer, tafalatsaka anaty dépression, tsy mahafantatra ny tokony ataony amin'ny fiainany, ny ankabeazan'ny tanora amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ny tanora na dia kristiana aza dia miady amin'ny fakam-panahy. Efa tsy mety mandresy. Indraindray lasa very-hevitra ary tsy manantena fiainana intsony. Natao hitondra vahaolana sy torolalana ho anao ny fandaharana an-tanora arahinao isaky ny alarobia amin'ny 12 reto amin'ny 6 sy ny Oktobra izay arahanao amin'ny tenako Joana Razanakoto sy tanora kristiana ary ihany koa mpanompon'Andriamanitra samihafa eto amin'ny MCT. Ny fanerenana kosa dia amin'ny 7 arivo ao amin'ny Facebook. Mifampizara aminao fampaherezana, torolalana, fijoroana vavolombelona izay ahatonga anao ho tanora modely tsy variana amin'izao fiainana izao ary manana fanantenana, mino ary mandresy. Tsy maintsy mandresy anao miaraka amin'i Jesosy.